Sy tamin'ny fotoana ny tondrano no nisian'ny bidon jaune nateraka ny olana amin'ny famatsin-drano eto Madagasikara no sady ny antsony amitahana ny faktiora alohan'ny mpanjifa ny jirama amin'izao sy tamin'ny fotoana ny tondrany ny filoha teo aloha ery rajonary mampianina manoloana ny ambarany fafanaratsiana na diabolisation amin'ny filazana fa tamin'ny andro no nahatonga ny olany jirama amin'izao tokony efa azo ampiasaina ny ivitoeram-pamokarana herinaratra sahovika raha nitony asa taoriny fanaovatsonia antitetika sa ity tamin'ny fotoana ny tondrany ary tokony efa tsy nivarotra afaty atoka intsony ny jirama nanomboka ny taona 2024 raha notohizana ny fampiarana ny paikady fanarenana efa napetrany hoy ity filohampirenena teo aloha ity nandritra ny famelabelara-kevitra nataony teny amin'ny foibe ny antoko HVM teny Andraharo ny sabotsy lasa teo. Efa bankropitra ny fanjakana malagasy amin'izao ka tsy maintsy mitsinjo ny fahamarina toeran'ny toe-karena na ny stabilité macroéconomique ny Madagasikara ny banky iraisam-pirenena amin'ny fanomezana ny fanampiana fanohanana tedi-bola na appui budgétaire zato tapitrisa dolara izay tokony hivoaka amin'ny volana jona ho avy izao ho ny mpahay toe-karena sady mpitarika ny fikambanana ivorary Erason roanjato tapitrisa dolara hoy izy ny totaly ny fanohanana tedi-bola io izay ao ampiasain'ny fanjakana malagasy amin'ny itiavany azy amin'ny maha appui budgétaire irotsaka ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana anio fanampiana ara-bola io. $3 hatramin'ny 2 hetsy ariary ny saran'ny fivarotan-teny izay aranty any amin'ny tambazotra ny serasera amin'izao ary tsy menatra intsony ireo tovovavy izay manatanteraka ny tiasity fa toy ny etam-barotra ny famparatiana vatana izay isotonana mpanjifa tanterahan'izy ireo amin'izao mbola mitombo anefa io sarany io araka izay ilain'ny mpanjifa raha ny nambaran'ireo tovovavy ireo tamin'ny fifampiresahana taminy amin'ny anso ataroby androany ary efa mirongatra tanteraka ity asa ratsy izay ahitana tanora mbola tsy ampitaona ity amin'izao. Ny antsipriam-baovao avy hatrany ary roanjato tapitrisa dolara no totalin'ny fanohanana tedi-bola na ny appui budgétaire ho azo ny fanjakana malagasy avy amin'ny banky iraisam-pirenena ka ny ampahany voalohany mitetina zato tapitrisa dolara no andrasana amin'ny volana jona ho avy izao ho ny mpahay toe-karena sady mpitarika ny fikambanana ivorary Erason tsy maintsy ihanomehany io famatsim-bola io izy ny banky iraisam-pirenena satria efa tafiditra bankropitra na tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe cessation de paiement ny fanjakana malagasy ny fanafonana ny fepetra izay mitaky ny fankatoavan'ny prime ministre ny fandaniam-bola mihoatra ny roanjato tapitrisa ariary sy ny fanasarana ny fitantanana ny jirama no isan'ny fepetra takiny banky iraisam-pirenena amoahana ny vola io ankoatra ny fandaniana ny lalàna mifeny arena kibony tany hoy Erason todorabefaritra sy anjarako tondray no nanao ny fanadihadiana. Tsy maintsy manome ny fanampiana fanohanana teti-bola na appui budgétaire zato tapitrisa dolara izay tokony hivoaka amin'ny volana jona ho avy izao ny banky iraisam-pirenena na dia nisy olana azy ny fitantanany fitondram-panjakana ny vola fanampiana tamin'ny Covid-19 hoy Erason avy amin'ny firaisamonim-pirenena ivorary efa tena bankropitra mantsy ny fanjakana malagasy amin'izao hoy izy ka tsy maintsy mitsinjo ny fahamarina toeran'ny toe-karena na ny stabilité macroéconomique ny Madagasikara ny banky iraisam-pirenena. Mety efa fantatry nyreo mpiara-mobinanto ka fa somary ratsiratsy ny fomba nitantanantsika malagasy ny vola tamin'ny fan-Covid na ireo tetikasa hafa maro ihany kokoa dia nefany tsapan'zareo hoe tokony hanome vola ihany izy satria raha vao tsy manome vola dia itotongana tanteraka ny toe-karentsika eto Madagasikara dia izay anisany hoe antony mety fiheverako azy manokana hanampian'zareo antsika satria rehefa en cessation de paiement ny fanjakana malagasy dia tsy anaty crise sika isy ny inflation isy ny olona izay hitazona ny vokatra any an-tranony dia mampiakatra ny vidin'entana fahitako ny position dia hoe les stabilité macroéconomique sisa angambany no tena hoe notadiavina anatin'izay famatsiana ny fanjakana malagasy izay mety hoe 102 fois 100 millions de dollars zany hoe 100 millions de dollars indray mandeha zany indray mandeha 100 millions de dollars 100 millions de dollars anankiray araka izany dia ampahany voalohany ihany io zato tapitrisa dolara ho azo ny fanjakana malagasy amin'ny volana jona io fa roanjato tapitrisa dolara ny tena totaly ny fanohanana ara-bola na appui budgétaire ho azo ny Madagasikara azo lazaina ho tena efa ambany dia ambany azo io vola omeny ny banky iraisam-pirenena ny Madagasikara io raha oharina tamin'ny volan'ny fan-Covid hoy Erason.
raha oharina tamin'ny fond Covid aloha ty dia ny fond Covid tena betsaka lavitra tamin'ity ny ty de façon fa ny fond Covid-19 tany amin'ny 600 millions de dollars tany nefa nieritreretina olana iny fa ny fomba tsy navita tsy afaka nandany tanteraka le isika zany hoe ty zany ohatra ny hitako sady mbola kely ihany koa ny ataoko hoe azo zany betsaka iny raha hoan'ny mpamatsy vola anankiray fa raha ny famatsim-bola rehetrarehetra zay ny raisitsika aloha zany de kely ihany koa satria tsy ny banque iraisam-pirenena ihany mpamatsy vola tsy ny FMI ihany koa ny mpamatsy vola fa mbola misy ireo mpiara-monina tahaka ny vondrona eropeana zay nilaza fa ampidina ny famatsim-bolany ny amin'ity fa anampy ihany dia io ngamba no mampatonga sainantsika nitsarika saintsika hoe maninona zareo no misalasala ny anampy atsika amin'izao fotoana izao misy antony zay misa fito eo ireo teboka takiany banky iraisam-pirenena amin'ny mpitondra amin'izao mba ahafahana manome araka ny tokony ho izy io fanohanana tetibolo io ankoatra ny fandaniana ny lalàna amin'ny fianarana ambony tany dia tafiditra ao anatin'ny fepetra takiany banky iraisam-pirenena ihany koa ny fanatsarana ny fitantanana ny jirama sy ny fanafoanana ny fepetra izay mitaky ny fangataovan'ny prime ministre ny fandaniam-bola mihoatra ny 200 tapitrisa ariary hoy Erasan. Voalohany mahakasika ny ireo sosikevitra na conditionnalité mahakasika ny aitondrana ny fitantanam-bola zay efa nisy tanterahan'ny fanjakana malagasy tahaka ny fanafoanana ny les autorisations demande d'autorisation avy amin'ny prime ministre 200 millions de dollars 200 millions d'ariary lasa mandeha verina amin'ny taloha le izy et transparence anisany angatana ny transparence misy fangararana be koa mahakasika amin'ny famatsim-bola ireo investissement pipa zany programme d'investissement public ary ireo tsenam-bary-mpanjakana mba izana fatarina hoe iza tokoa bénéficiaire effectif ireo nareo olona zay tena isitraka an'ireo tsenam-bary-mpanjakana rahantsika mahalala fa ny jirama no anisan'ny olana voalohany indrindra tsy mampazoto ireo mpandrara ho tonga eto amintsika dia ny fitantanana ny jirama zany no anisan'ny angatahana ny redressement ny jirama mahakasika ny tontolo ny angovo ny code minier concours tsy diso anatiny ary ny digitalisation. Malalaka kosa ny fitondram-panjakana amin'ny fampiasana io vola omen'ny banky iraisam-pirenena io amin'ny maha-appui budgétaire azy hoy Erasan. Ty le vola nomen'ny banky iraisam-pirenena dia makany amin'ny caisse de l'État ny kitapolam-panjakana izy amin'izay fotoana izay dia sy ampiasany anazy manaraka ny procédure d'exécution budgétaire fomba fampiasam-bola ny fanjakana malagasy sy ampiasan'ny fanjakana malagasy azy zany fa tsy tahakany amin'ny tetikasa hoe ty manokana ny ampiasana le izy dia tany ty kitapo lehibe ho an'ny fanjakana malagasy izay ampiasany anazy le izy. Nandritra ny fiaonany tamin'ireo mpandrara avy amin'ny sehatra tsy miankina ny 4 aprily 2024 lasa teo moa no nanambarany filohampirenena Andry Rajoelina ny fiandrasan'ny fanjakana malagasy ny fanampiana arabola mitetina 100 tapitrisa dolary io raha ny afatra na mesazy nampitainy filohan'ny GEM tamin'ireo mpikambana ao amin'ity vondro ny orinasa eto Madagasikara ity ary niparitaka ny Roa-May 2024 lasa teo. Fa fandikanany lalam-pandrenana ny tsy fandiniana ny tetibolam-panjakana na sy mpansiana ho ny mpikambana amin'ny komisiona vola Narsona Ravidimanana fanjakany baro ihany koa no misy raha minisy andefa na ampandany ny volavolan-dalàna mifeny tetibolam-panjakana asy mpansiana ny gouvernemanta satria lasa tsy lalàna no hitantana ny tetibolam-panjakana ao kosa Jean-Jacques Rabenirina filoha-hevitry ny anteny mera-pirenena faritany ny Toliara sy mbola eo ampilatana ny komisiona vola sy ny braomaritry ny anteny mera-pirenena nefa io volavolan-dalàna mifeny tetibolam-panjakana na sy mpansiana io hatramin'ny androany raha ny nambarany mpikambana eo anivon'ny komisiona vola nanao ny fanadihadiana imendrika Arazafindratsimy amin'ny sary ny Andry Rabezotra. Tampifidianana ity taona 2024 ity ka tsy maintsy atao ny fandaniana ny tetibolam-panjakana sy mpansiana na ny loi de finance rectificative amin'ity fivorian'ny parlemanta volana May sy Jona izay aharitra 90 andro ity raha nambarany filoha-hevitry ny anteny mera-pirenena Jean-Jacques Rabenirina androany ao anatin'ny voafaritra ny tetibolana sy mpansiana io raha ny tokony ho izy ny fanomanana ny fifidianana izay efa mandroso amin'izao toy ny fansiana ny lisitry ny mpifidy izay iasan'ny CENI na niveau
miera-pifidianana raha ny nomarian'ity filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena avy ao Toliara ity hatrany. Tsy maintsy misy ny loi de finances rectificative. D'ailleurs araka le voalazako tary am-boalohany hoe efa tsy hita tao anatin'ilay lay loi de finances initiale ka raha hanao fifidianana isika dia heveriko fa tsy maintsy satria ny marina fa ny session budgétaire dia any amin'ny mois d'octobre kanefa ny vola ampiasana fifidianana nge tsy ny andro ny fifidianany fa volana maromaro ny alohan'ny fifidianana dia fa misy fampiasam-bola misy vola ampiasainy seni na ny gouvernemanta ihany koa raha satria mikarakara ny fifidianana miaraka amin'ny seni ny gouvernemanta. Tokony ahitsy ao anatin'ny teti-bola-panjakana na sipantsina ny fampiasam-bola tsy nifanaraka tamin'ny teti-bola-panjakana na ny LFI 2023 ho ny mpikambana ao anatin'ny komisiony vola eo anivony anteny miram-pirenena Narsaona Ravidimanana androany. Maromaro ny fampiasam-bola izay natao tamin'ny taona iny zany tsy mifanaraka amin'ny lalàna nisy zany rehetra izany koa nefany tokony tsy maintsy mandalo aty amin'ny Assemblée nationale mandalo aty amin'ny parlement hoe ahitsina ihany koa hoe tiany tsy nety. Isan'ny anana olana ny fanatanterahana ny fifidianana raha sanatria tsy ho tonga eny amin'ny parlemanta ny volavolany teti-bola-panjakana na sipantsina ho nisy olombavambaoka Mama Rabenirina raha toka nilaza kosa i Jean-Jacques Rabenirina fa tsy fandraisana ndraikitra ny gouvernemanta ny tsy fampidirana ny LFR 2023 eny amin'ny anteny miram-pirenena ary nambara ny mpikambana ao anatin'ny komisiony vola eny amin'ny anteny miram-pirenena ihany koa fa fandikana lalam-pandrenana ny tsy fandefasana ny volavolany teti-bola sy pantsina io eny amin'ny parlemanta. Fa miraviravin-tanana mihitsy ve zany tsy mahita vahaolana tsony ve zany fitondram-panjakana ny amin'izay tokony hitondrana amin'ny firenena sa tena misy an'izay finiavana ratsy zay tsy ahafahana manatanteraka ny zahatra tokony ho tanterahany ary averinay fa ny anisan'ny anana olana ny fanatanterahana ny fifidianana zay voalaza lalam-pandrenana. Raha sanatrika tsy misy zay loi de finances rectificative zay dia veriko hoe ataoko hoe tsy fandraisana andraikitry ny gouvernement zay ary ataoko hoe misy fahira amin'izay asan'izay ny gouvernementa fa raha izay mono misy zany dia mialatsina fa fanjakany baroa zany eto amintsika dia hoe tsy lalàna zany ny tantanana ny volam-panjakana. Tsy fandalovan'izany fanitsinan'izany aty amin'ny Assemblée nationale dia fandikana lalàna fandikana laram-pandrenana izay misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Tsy mbola tonga eny anivon'ny anteny miram-pirenena nefa hatramin'ny androany ny volavolan-dalàna mifeny teti-bola-panjakana na sipantsina ho an'ity taona 2024 ity raha nambarany kestora ny anteny miram-pirenena Mama Rabenirina. Mbola tsy tonga eto anivon'ny anteny miram-pirenena ny volavolan'ny lalàna amin'izany fanitsiana ny teti-bola-panjakana zany. Mbola ao anatin'ny fotoantsika vao nanomboka tapabolana zay ny fivoriana ara-potoana hatrany izay eto amin'ny anteny miram-pirenena dia nyantso ny fahefanam-panatanteraka foana mba hajaina ny voalazan'ny lalàna amin'ny fampiarana ny fanatanterahana n'ireny volavolan-dalàna ireny. Mbola manana 5 andro anatanterahana ny fivoriana ara-potoana voalohany moa ireo parlemanta rotota hatramin'ny androany raha ny voafaritra ny tety andro voalohany izay nolaleny ireo parlemanta eny Tsimbazaza nefa ny volavolan-dalàna mifehy arena an-kibon'ny tany sy ny volavolan-dalàna momba ny fampiasam-bola na ny projet de loi sur l'investissement no nodinian'izy ireo mialoha. I Fidèle Razarapiera tao anatin'ny fandarana miara-manonja ny sabotsy 12 Mey lasa teo no laza fa ady akamfetsena ihany no ataon'ny fitondram-panjakana indrindra manoloana ny fandehanana volavola lalàna mifeny reny an-kibon'ny tany io. Ny olona efa mailo, ny olona koa efa manaraka tsara hoe nalany ary le kody fa raha tsy misy décret d'application dia tsisy dikan'le kody. Izy nefa tady anao akafetsena hoe bon soraty ao fotsiny le zavatra le ilainy zareo hoe esoriny tisy fa le finiavana tsisy. Raha mbola tsy manao LFR io fanjakana io dikan'izay tsy manana eritreritra ny ampiatra anty kody ty izy. Mazava be zany dikan'izay aloha samy antony eo aloha aloha tsisy mihetsika ka na olana iny ary kody io fa rehefa tsy manao LFR io dia aza asina $100 millions milatsaka zany eo.
fanitaona araiky amin'ny 24 no tokony efa tafarina ny jirama raha notoizana ny fampiarana ny paikady fanarenana efa napetrany ho ny filoha teo aloha ery razonany mampianina nandritra ny famelabela arakevitra nataony teny amin'ny foibeny antoko HVM teny Andraharo ny sabotsy lasa teo tokony tamin'ny raiky amin'ny 24 manso izy no nanomboka tsy nivarotra faty antoka insony ny jirama nampatsiahivy ny fanohy ireo paikady napetraka ary isan'izany ny fanovana ny fampiasana ny gazoil ho menaka mavesatra na ny fuel lourde dia efa niena ho 21 cents par kilowattheure ny vidiny jiro vidiny jirama raha 35 cents izany tamin'ny fotoana nandraisan'ny fitantanana ny firenena tamin'ny taona 414 tompon'antoka amin'ny tsy fahombiazana sy ny fahasimbany orinasa ny jirama amin'izao araka izany ny mpitondra ankehitriny ho ny filoha teo aloha ery razonary mampianina tena toerana nanatrika an'izay itojo rahabe faritra eo amin'ny sary ny andra rabesotra ataovy ny fampitahana ny faktura ny jirama alohan'ny mpanjifa amin'izao fitondrana izao sy tamin'ny fotoana nitondrany ataovy ny fampitahana ny vola fanampianana ny subvention omen'ny fanjakana amin'izao ny jirama sy ny fanampiana nomena ny jirama tamin'ny fotoana nitondrany ho ny filoha teo aloha razonary mampianina raha namaly ny fanontaniany mpanao gazety nandritra ny famelabelan-kevitra nataony teny Andraharo ny sabotsy 13 melasa teo izay laza fa tamin'ny andro no nahatonga ny olany jirama amin'izao mbola tafiditra ao anatin'ny fanaratsiana ny diabolisation natao taminy fonizy teo amin'ny fitondrana ny faniliana any aminy sy mety amin'ny jirama amin'izao ho ity filohampirenena teo aloha ity ny voalohany tamin'ilay fanontaniana ny mpanao gazety dia le hoe tamin'ny andro rajonary mampianina no natonga amin'ny problema ny jirama ore olona tratra n'le diabolisation mariny ianao fa jereo fotsiny angeny taremarika ohatrinona subvention mena jirama tamin'ny andro rajonary mampianina dia ohatrinona subvention mena jirama amin'izao fotoana izao dia apetrao reo comparaison dia enao mba iriko amaly azy manahoana ny koan'ny facture ny jirama zay alohanao sy alohanareo isam-bolana amin'ireo fitaovana ampiasainareo reo nefa efa misy délestage ary zany maninona miakatra dia ataovy le comparaison anatin'ilay izy nampatsiahivy ny filoha teo aloha razonary mampianina fa tsy tamin'ny fotoana nitondrany no nampalaza ny resaka bidon jaune no ny olana amin'ny famatsiana rano sedrany eto Antananarivo amin'izao fotoana izao vina tamin'ny andro rajonary mampianina nisy problema na rano tompoko mba nitany ianao vina nisy an'izany bidon jaune zany ve nisy an'izany hoe rano voaka amin'ny paopy zany ve ka menamena sasisasisy nanana surplus na ranontsika satria namboarintsika ny jirama tao Amandoseza dia ny créé château d'eau anakefatritsika ndray teny Avaradrano ndray teny amin'ny côté ny Vato Talatamaty ndray teny Atsimondrano ndray mbola tsy vita fa tatay Ambohimangakely namboarina nakaiza daholo eniko sao dia hoe tariony tsy nandeha tsony tariony ohatran'izao tsy otsony ny tenako fa tsy nampandeha an'lizy angambany fitondrana isan'ny nametraka vahaolana amin'ny fidirana tsikelikely tamin'ny angova zaovozina ny fitondrana teo aloha hoy razonary mampianina mbola tamin'ny androny ihany koa no nanomboana ny tetikasa sahofika izay tokony efa vita amin'izao raha notohizana araka ny tokony ho izy hoy ity filohampirenena teo aloha ity raha vo tonga teo zay dia zao lancena l'appel d'offre amin'ilay anaovana ny hydroélectrique sahofika natao ny resaka solaire en Batolampy ny ohatra 20 mégawatt tao Batolampy ary ny projet io dia jusqu'à 80 mégawatt fa zay aloha natao tao resaka fitantanana zay natao hoe raha tamin'izany fotoana zany zao tonga dia natao ilay sahofika androany efa nidina le izy fa aizy misy problema na fitantanana angeo rajonary mampianina tsony no nitatana taorinan'ny 22 tsy maninona ataovy any zay diabolisation zay fa tsy zay akory mbama le olana ny adélestage amin'ny jirama amin'izao fotoana zao tamin'ny fotoana nitondrany ihany koa no nanovana ny angovona ampiasain'ny jirama ho menaka mavesatra na fuel lourde raha gazoil izany teo aloha ho ny filoha teo aloha razonary mampianina fanapahan-kevitra izay nahafahana nampiena ny sara ny fandaniany jirama raha ny nambarany natao ny teto Antananarivo le niteneniko teo hoe novana ho fuel lourde le gazoil
gazoil 15 000 francs litre tamin'izany fotoana zany a 7 500 fiololoro dia midina le coan'le izy te-ampafantatra anareo sy anao a koa fa 30 à 35 cents ny kilowattheure tamin'izany bo tonga teo amin'ny fitondrany fa rehefa niala teo tsika efa nidina any amin'ny 21 cents ny kilowattheure. raha nampiarina ny paikady izay efa napetraka tamin'ny fitondrany dia tokony efa tsy maty-antoka intsony ny driramana nomboka ny taona 2024 ho iatran'ny filoto aloha Rajaonary Mampianina. Ary raha ao anatin'ny programme anay a programme Rajaonary Mampianina 2021 dia efa tonga tamin'ny seuil de rentabilité ny jirama 2021 tompoko amin'ireo programme rehetra natao reo aizy izy zao voanaika niletika sy politika ny fitsandratana izay politika mpampandrosoana napetra ny faniliana andraikitra tahaka ny ataon'ny fitondrana amin'izao ho ihany ny filoto aloha Rajaonary Mampianina. Ovain'ny fandarana l'invité du jour anio alatsinainy fahadimy amby folo ny volana May taona 13 sy 14 aorian'ny fampahalalam-bavao amin'ny 6 ora alina eto amin'ny Real TV Madagasikara. Andriamatoa Hugues Johnson pahay ary iresaresaka makasika ny tontolo ny toe-karena sy ny arenan-kibon'ny tany fa eo ihany koa ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Anasananao ary naraka izany. Ny mpahay-toe-karena Andriamatoa Hugues Johnson araka izany novahiny gasikara fenisoa anatin'ny fandarana l'invité du jour izay hoarahanao aorian'izao fampahalalam-baovao izao. Toizantsika kosa ny antsipriam-baovao ho apetraka ho filohan'ny anteny mirandoolona Itsy Christian ary ho tendrena ho Prime Ministre i fienena Richard. Ino resaka ny paritaka nanomboka ny sabotsy lasa teo raha vao nivoaka ny vaovao mikasika ny fametrapelan'ny fienena Richard tsy ho mpikambana ao anatin'ny antoko MMM. Sary azo ivelona iseo ihany zany raha nizavany seho tamin'ny Valérie Ramonjavelo sekretera général ny fiadidinan'ny Repoblika teo aloha no jereny ho ny mpamakafaka politika ny Mopera Prospera Ratovimananarivo. Notendrena ho ministry ny fitaterana ny 20 febroary 2024 mantsy di SGP teo aloha ity rehefa nametrapelana tsy ho mpikambana MMM ny 4 novambra 2024. Sy amany olana rabola sedrainy fitondram-panjakana nefa hoy izy ny fanoloana Prime Ministre na gouvernemanta amin'izao fotoana izao. Nanao ny fanadihadiana itozo rabe faritra sy Andra Kabesotra. Ny alatsinainy May 13 lasa teo no nandefa ny taratasy ofisialy fametrapialany ao anatiny antoko malagasy miaramiainga tany amin'ny filohan'ny antoko ajo Andriananarivelo i fienena Richard izay solombam-bahoaka MMM voafidy tao Imanja. Ny sabotsy 12 May 2024 teo kosa no niparitaka teny amin'ny tambazotra tserasera io taratasy fametrapialany io. Fa ny andro ny fiparitahany io taratasy io ihany koa no niparitahany avatra miafina izay voalaza fa nalefa ny fienena Richard tany amin'ny sekretera général ny fiadidinan'ny Repoblika na ampahafantarana io fametrapialany tsy ho mpikambana ao anatiny antoko MMM io intsony. Voalaza tao anatiny io afatra io fa efa nomena ny mpanao gazety amin'ny Hainao Manjery tsy miankina iray akaiky ny fitondrana mba ho aparitany io taratasy fametrapialany io. Taorino io no nanomboka nandeha ny tombatombana fa ho tendrena ho Prime Ministre i fienena Richard ho takalo ny fametrapialany tamin'ny antoko MMM io. Azo everina tokoa izay sary izay raha nizavany seho tamin'ny Valérie Ramonjavelo izay sekretera général ny fiadidinan'ny Repoblika teo aloha no jereny ho ny mpamakafaka politika ny Mopera Prospera Ratovimananarivo. Notendrena ho ministry ny fitaterana ny 20 febroary 2024 mantsy ity SGP teo aloha ity rehefa nametrapialana tsy ho mpikambana MMM ny 4 novambra 2024 ary nanaovana serasera be tamin'ny gazety ihany koa ny fametrapialany. Mandeha zany le hoe tamin'ny fotoana androny ny SGP taloha avy eo amin'ny MMM nametrapialana dia tendrena ho akaikin'ny fitondrana. Dia raha ohatra avy amin'ny zareo koa zany le hoe fametraha-pialana Andriamatoa fienena Richard mba ho takalony izay fametraha-pialana izay ilay fanendrena toerana dia ataoko hoe mety ho vitan'ny zareo zany fa sandaina ohatran'izay koa ve lay fanendrena olona eto amin'ny firenena. Gouvernemanta isedra olana nefa no apetrakeo raha tena misy tokoa izay fikasana anendra ny fienena Richard ho Prime Ministre izay ho ny Mopera Prospera Ratovimananarivo. Raha hanova Prime Ministre na hanova gouvernemanta amin'izao dia azo lazaina hoe tsy zavatra azontsika tenaina ihany satria ao anaty olana
ny filoham-pirenena efa nilaza fa tsisy mivola rehefa niona tamin'ireny mpandraraha reny izy hoe tsy afaka andoha ny volan'izy ireo. Ny fanaovana ny fifidianana amin'izao fotoana izao hitantsika ihany koa hoe mbola tsy ampy ny vola ary ny fiheran'izy ireo ny omena ny CENI dikan'izay dia mbola ahisedra olana zany ilay gouvernemanta izay ajoro eo dia tsy fantatra hoe vahaolana ve zany ao anatin'ilay situation ianantsika sa fandaminana anatiny ho an'ny fitondrana ihany zany io. Manoloana ny fitakiana samihafa mialohan'ny hiatrehana ny fividianana dia mipetraka ihany koa ny fanontaniana raha mamaly ny etaetan'ny olona amin'ny fametrahana Prime Ministre ny marimaritra iraisana ny fanendrena ny firenena Richard hoy Mopera Prosper Ratovimananarivo. Mametra-panontaniana kokoa ny olona hoe mitondra makany amin'ny ny marimaritra iraisan'ny olona ve zany zavatra zany dia vahaolana inona koa ny entany ndreo dia hoe voamay mampiditra le olona tendrena ao anaty olana fa tsy amaha olana dia mitondra ny firenena ao anaty fahasahiranana hafa koa. Etsakilany moa dia mandeha ihany koa ny feo fa ho tendrena olona ary ho apetraka ho filohan'ny antenameran-dolona kosa ny Prime Ministre Tsay Christian. Fitsonjovana ny toerana sy ny fahefan'izy ireo ihany no ataon'ny fitondrana amin'ny fametrahana olona azo antoka eo amin'ny toerany filohan'ny antenameran-dolona hoy Mopera Prosper Ratovimananarivo. Raha ohatra misy an'ilay hoe soloana ny Prime Ministre fa alefany amin'ny antenameran-dolona izy mety hoe fandaminana ao anatin'ny fitondrana ihany zany arovany an'ilay toerana sy ny fahefana zany le izy dia mamelotra olona azo antoka indray ve izy zany hiaro an'izay fahefana sy ny vondrona misy azy zay. Marina farany tety andro natolotry ny CENI dia ny 9 septambra 2024 izany hoe afaka efa-bolana no tokony ametra-pialanana ny filohan'ny Rajoelina raha irotsaka hovidiana ho filoham-pirenena. Mety efa misy resaka mandevy any ambadika ka mahatonga ny fametra-pialan'ny solombavambahoaka MMM firenena Richard izay nisitaka sy ao anatin'ny antoko ho tamin'ny fomba ofisialy amin'izao ho ny fanontaniana napetraky ny mpikambana amin'ny biro politika ny antoko malagasy miara-miainga Laurent Ramarson androany. Araka ny nambarany tao anatin'ny taratasy fametra-pialany dia efa ela tokoa i firenena Richard no tsy nandray anjara intsony tamin'ny fiainan'ny antoko MMM hoy Laurent Ramarson. Talohan'ny firenena Richard moa dia efa nametra-pialana tsy ho mpikambana ao anatin'ny antoko MMM ihany koa i Valérie Ramonjavelo ny 4 novambra 2024 izay voatendry sekretera jeneraly ny fiadidinan'ny Repoblika tamin'ny anaran'ny antoko MMM tamin'ny 1 janoary 2024. Mendrika Zavindratsima sy Andra Bisotra. Mpikambana roa na telo tao amin'ny antoko malagasy miara-miainga no nametra-pialana tamin'ny fomba ofisialy hatramin'izao fa olona amanjatony kosa ankilany no miditra ao amin'ny antoko hoy Laurent Ramarson mpikambana ao amin'ny biro politika ny MMM androany. Misy misitaka BDP miditra ka le misitaka anao zany tsy zany efa elany reny misy mijanona misy ny ihana tsy dia gaga efa nisy reny hatramin'izay iny fa tsy zao mba misy any koa BDP any koa no miditra olona roa na telo no fantatra nametra-pialana nga amin'ny fomba ofisialy hatramin'izao aloha hatramin'izao eo natrehan'ny olona manjato ny anarivo miditra tsy dia olana. Nanamafy ny tsy fandraisana anjara ny firenena Richard tamin'ny fiainan'ny antoko MMM araka ny nambarany tao amin'ny taratasy fametra-pialany i Laurent Ramarson. Fa zareo anie araka ny teniny no tsara teniny anie tsy vizao anie izy no hoe efa tsy MMM atsony fa ny officialisation fotsiny nataony tsy fatao inona mahasy azy amin'ny officialisation no any anananamby mety misy resaka tsy haiko fa raha ny an'ny MMM aloha tsy dia gaga zay amin'ireny. Efa ao anatin'ny fanomanana ny kongresy ny raha teo ny antoko malagasy miara-miainga andrafetan'ireo rafitra hitantanana ny antoko sy izay fanapahan-kevitra amin'ny fifidianana filohan'ny pirenena hoy ihany Laurent Ramarson. Ny MMM efa anao ny kongresy faharoa zao ato kongresy zany ao no mametraka ny rafitra sy ny olona ao ihany koa mamaritra ny programma zay ho tanterahany atoko ary indrindra izy manapaka ny hoe inona ny hevitry ny atoko mikasika ny fifidianana manaraka ampiditra olona ve sa anohana olona ve sa andray anjara ve sa tsy andray anjara zay kongresy manapaka an'izay
congrès national nandresara talohan'ny fiainana Richard moa dia efa nametra-pialana tsy ho mpikambana amin'ny antoko MMA ihany koa ny sekretera jeneraly ny fiadidinan'ny repoblika teo aloha Valérie Ramonjavelo ny 4 novambra 2024 ny 20 febroary 2024 kosa izy no voatendro ministra ny fitaterana tao anatin'ny gouvernemanta faafito ny prime-ministre Jacques Christian. Lafim-baovao hafa kosa indray mangataka ny latsahany sy teny Randriana Soloniaiko ho kandida filoham-pirenena amin'ity taona ity ny fikambanana réglage fampandrosoana anantsiranana ny fikambanana iray aman-dreny ary ny antoko PSD antoko social-démocrate ao antsiranana araka ny fanambarana nataon'izy ireo ny sabotsy 17 Mey lasa teo no ny fitakiny sy teny Randriana Soloniaiko ny faritany Mizakateny sy ny fitsinjaram-pahifanantena izy ary ny fanaovany asa sosialy raha nambarany solotenan'ny fikambanana RFA no mahatonga azy ireo anoana ny siteny Randriana Soloniaiko nanentana andreo fikambanana sy antoko hafa ao antsiranana ihany koa moa ny fikambanana RFA mba anoana ny siteny Randriana Soloniaiko nandritra ny fiarabanana tratrany taona tao amin'ny foyer anglikana tao Diego Suarez io ny Cyprian-Zayary fanambarana izay fikambanana RFA sy fikambanana RAG ary ny antoko PSD sy ireo fikambanana maro samihafa eto androany dia mangataka ny filatsahany sy teny Randriana Soloniaiko ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy io noho ny asa sosialy maro izay nataony sy noho ny fitakeny faritany Misakateny sy fitsinjaram-pahefana tena izy manaraka zay antsika niany na aveto misy fiaraha-miasa vaovao na antsika niany hitatsika fa tisantsika jiaby misaotra siteny izy teny io zay hitany RFA fa mitovitovy tariketra amintsika RFA amin'ny alalany asa sosialy fa niona tamin'ny filohan'ny FIFA sy teny Randriana Soloniaiko ny zoma lasa teo tao aorian'ny lalao famaranana ny Emir Qatar Cup tao amin'ny kianjany Luzay izay kianja nandraisana ny lalao famaranana ny Coupe du Monde lalao baolina kitra 2024 sy 2025 teo amin'ny Frantsa sy Argentine no niona ny rotonta hoy sy teny Randriana Soloniaiko na ahafahana ny fanakalo-hevitra sy traikefa eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena ny fionany tamin'ny filohan'ny FIFA hoy sy teny Randriana Soloniaiko filohan'ny UAG tao amin'ny tamazotra ny serasera Facebook manandanja lehibe ho azy amin'ny mahampity fanatanjahantena azy raha nambarany io fionana nataony io. Fa tsy maintsy mandresy ny atleta tsirairay amin'ny taranja 4 amin'ny lalaon'ny nosy ho ny filoham-pirenena Andry Rajoelina androany sy andray anjara fotsiny no tanjona ho ny filoha fa ny andresy ary tsy maintsy voalohany Madagasikara raha ny nambarany hatrany natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy amin'ny lapany fanatanjahantena sy ny kolotsainy mahamasina ireo fitaovana ahafahan'ireo atleta amin'ny taranja badminton tennis ambony latabatra fibatana fonjamby ary ny atletisme iomanana sy atrehana ny lalaon'ny nosy nanatrika teny antoerana inomena Ravoarivony sy tokotny aina Randrianjatovo. Tafiditra ao anatin'ny fiara-miasa ny fanjakana malagasy sy ny fanjakana sinoa atleta malagasy misy araka amin'ny 50 no manantanteraka fananjaran-tena ny Chine amin'izao fotoan'izao ho fiatrehana ny lalaon'ny nosy 12 amin'ireo ho an'ny taranja atletisme 9 amin'ny taranja badminton ary 14 amin'ny taranja fibatana fonjamby trano vavao azo hatrany izy mpanazatra sinoa ihany koa avy eto Madagasikara afaka iray volana ho hiatrany filoham-pirenena. Ny firenena sinoa izay miara-miasa akaiky amin'ny Madagasikara eo amin'ny lafiny foto-drafitr'asa sy fanatanjahantena raha nambarany filoham-pirenena. Eto dia misaotra manokana aloha ny fitondram-panjakana sinoa satria anisany tena manampy atsika izy ireo anisany tena nananaovana foto-drafitr'asa eto amin'ny palais des sports tsika palais des sports dia ny orinasa na firenena sinoa nanao anazy ny atrasany barea ihany koa izay nataontsika fitondram-panjakana noa nandony vola nanaovana an'izany fa orinasa sinoa kosa noa natanteraka an'izany asa zany.
ho an'i Madagasikara tanjona apetraka ny azona ny fandraisana amin'ny lalao-nosy ho ny filoham-pirenena. Mandresy miankina tsirairay avy ary tsy maintsy mandresy Madagasikara ao anatin'izay lalao-nosy. Tanjontsika dia misy moa teny hoe rehefa manao fanatanjahantena dia matetika ny tenenin'ny olona hoe le plus important c'est de participer. Fa miaraka amiko tsy zay. Raha participer anao fa tsy migane dia aza manao. Aleo tonga dia tsy manao fa manjary mifamitaka. Fa zay matoa manampy anareo athlète fantatry fa andresinareo. Le plus important c'est de gagner et ensemble nous allons gagner. Nous allons vous appuyer. Ary Madagasikara tsy maintsy voalohany amin'ny lalao-nosy io zay ny anampiana anareo ary zay ny tanjona rehetrarehetra. Nisy androany fanolorana fitaovana ho an'ireo mpilalao hisehatra amin'ny lalao-nosy io ho fanomanana ny lalao-nosy ny 20 aogositra hatramin'ny 3 septambra izay andrasan'ny nosy 7 anjara mivondrona amin'ny ranomasimbe indiana. Lafim-baovao ny trangam-piarahamonina kosa indray manjaka ny anatin'ny tambazotra an-tserasera amin'izao ny fivarotan-tena ho an'ireo tovovavy tsy ampy taona ary manana vondrona manokana mihitsy manao an'io fivarotan-tena amin'ny endrika avo lentio. Misy amin'ireo nanaovana fanadihadiana androany no mbola vao 17 taona ary 3 alina ariary hatramin'ny 2 hetsy ariary arakaraka ny filan'ny mpanjifa ny sara ny fivarotan-tena izay tanteran'izy ireo. Ambaran'izy ireo fa efa misy ny trano lehibe fandraisana ny mpanjifa ary afaka misafidy amin'ireo tovovavy izay anatanterahany filany ireo mpanjifa manantona azy ireo izay andoavam-bola avokoa. Ankoatran'ireo tanora izay mampiranty sary anaty tambazotra mihitsy sy mametraka ny laharana ahafahana manjifa azy ireo. Andohary ho arahantsika izay fanadihadiana nentin'ny Real News ny vaovao marina izay ary ato anatin'ny fanadihadiana ihany koa dia ny ezahina namboarina avokoa ny feo mba ahafahana mahazo an'izay vaovao marina izay. Arahantsika ary. Toy ny fivarotana entana eny an-tsena ny fivarotan-tena izay miainga any anatin'ny tambazotra tserasera amin'izao ary efa voapetraka hatramin'ny vidy anjifany ny mpanjifa azy mihitsy. Amin'ny antso atarby fotsiny mantsy dia efa voavaly ny fangatahana rehetra. Maheno? Manao plan ianao? Manao ahoana condition anao? Dia ohatriny izay? 60,000 ariary ny heure. Firy taona ianao afaka mandefa sary ve sa tsy possible? Tsy possible fa tsy mi-connect. Photo réel daholo ireny. Miainga amin'ny fanaparitahana ny sariny, ny larana finday sy ireo karazana fepetra apetraka ireo tovovavy ny fividianana azy ireo amin'izany. Tovovavy eo anelanelany 17 taona hatramin'ny 30 taona no tena matetika hita any amin'ireo karazana vondrona fanaovana fihaonana fivarotan-tena ao anatin'ny tambazotra Facebook ireo raha ny fikarohana sy fanadihadiana natao. Ny fanadihadiana natao androany no nanambarany ireo tovovavy ireo tamin'ny fifampiresahana azy tamin'ny antso atarby fa efa misy ny toerana iray andraisan'ireo mpanjifa ary afaka manantona sy misafidy izay tiany ireo mpanjifa vatana ireo. Ono saika mangataka proposition raha mety fa mba ampitomboana ny volanao. So tena misy namana ianao afaka manao plan 3 le 17 ans reny. Misy atka. Tsara aminao tonga mivantana ty dia mijery ianao sira fa mety aminao aloha izy. Firy taona izy? 17. Tena aloha ianao efa ho avy dia atoko le akizy dia tonga ty. Misy maromaro zany nareo amin'ny toerana io? Ie. Mety anankifiry ary nareo dia tonga dia misafidy? 7. Ie. Dia trano le izy fa tsy chambre? Appartement eka. Manomboka amin'ny 3 alina ariary hatramin'ny 2 hetsy ariary ny sarany fampandrofana teny io saingy mitombo kosa io sarany io raha toa ka ampitombo ny ora ilana ireo tovovavy ireo raha ny fanazavana azo hatrany. Dia raha le plan 3 zay miaraka amin'ny 17 ans mety ohatriny? Tena nao 200,000 ariary. Adiny firy zany? Adiny iray sasany. Indray sasany efa tsy miantoka trano intsony efa tsy miantoka ilay fa misy trano aty efa misy bosy anatiny fa misy rehetra rehetra.
Milaza ho manao fitiliana manokana ireto tovovavy mpampanofatena tambazotra ireto saingy tsy manana karatra ofisialy mahampivarotena azy ho iatrano tovovavy ny resaka tany mpanao gazety ny Real News tamin'ny alalan'ny Antso Adarby io. Zay tsisy aretina fa manao dépistage fa iny anay manokana iny zay tsy manana karatra fisitry zay mandeha personnel. Saika vehivavy tanora mianatra na miasa motafiditra ao anatin'ity manao fivarotantena moderna tambazotra tserasera ity. Misy ihany koa nefa ireo efa niteraka saingy tsy manambady manao azy ity raha ny nambaran'izy ireo. Ny 13 febroary 2024 lasa teo no nisian'ny tanora vehivavy ny Savalo nanao karazana fivarotantena tambazotra tao Mahajanga voasambotra ny polisy pirenena. Ny fanadihadiana izay nataon'ny tompon'andraikitra misahana ny fivarotantena ny ankizy na ny ECPAT avy any Frantsa ny taona 2017 teto Madagasikara no nahafantarana ihany koa fa ny tanora malagasy 510 hatramin'ny 17 taona izay mampiasa ny tambazotra Facebook no tena tafiditra ao anatin'ny fivarotantena io. Saika mpianatra eny anivon'ny liseny ankamaroany ireo mpivarotana tambazotra ireo raha io fanadihadiana io ihany. Ray aman-drenin'ny zaza iray amin'ny 10 ihany mantsy raha ny voarakitra io fanadihadiana io no mahalala ny ataon'ny zanany ao anatin'ny tambazotra Facebook. Eo amin'ny vaovao mahakasika ny zava-mahadomelina Roro kosa indray mikasa isigafy ilay tovolahy malaza ny Jorovavolom-belona amin'ny fisondronany ny zava-mahadomelina Roro raha nambarany Zogovonjy izay misahana ny fandraisana antanana azy. Salama arabatana saingy miady mafy amin'ny fitsaboana ara-tsaina io tovolahy io tao anatiny 510 andro mahery izay nitsaboana azy no ny vatany izay mbola mitady an'io zava-mahadomely io hatramin'izao ho iatrany ireo mandray an-tanana ny fitsaboana azy. Efa tafiakatra efatra tapitrisa ariarany koa ny vola lany amin'ny fitsaboana ny tovolahy io ary fanampiana avy amin'ireo mpanakanto samihafa no hitsaboana azy raha nitoy ny fanadihadiana izay no tanterahana androany. Nambina Ravelo Arson eo amin'ny sariny Anjarako Tondray. Iray volana sy tapa no niatrika ny fitsaboana amin'ny ahafahana miala amin'ny fisondronana ny zava-mahadomelina Roro ilay tovolahy iray izay manana talenta amin'ny feo ary ny Jorovavolom-belona sy nanao anso te hiala amin'ny fidorohana ny zava-mahadomelina io. Efa miady tsara ny fahasalamany saingy tsy vita ao anatiny iray andro ny fitsaboana hoy ireo misahana ny fitsaboana azy. Mamarampara ny fitsaboana izy ara-pahasalamagna ara-batagna zany dia miditra amin'ny fitsaboana izy ara-tsaina satria zany io mila tezana ara-tsaina koa za itsy koa izy amin'ilay zavatra nahazatra izy tagny tsy maintsy risegna zany le toe-tsaina mangataka le zavatra dia amin'izao fotoana izao efa eo amin'ny ataoko hoe 8 isan-jatony mety afaka 5 andro eo dia mety ivoaka izy amin'ny ara-pahasalamana fa ny fitezana ara-tsaina manko izy zavatra tena ela be na hoe psisika zany tsy maintsy tsaboana izy amin'izay zavatra zay eo environ 4 millions d'ariary eo zany ny mety avitana ny traitement sy iny sakafony koa mila surveillena maro zany zavatra atao anatiny eo amin'ny 4 millions d'ariary zany ny hatramin'izao. Olana nefa ny fisindreo olona izay mikasa ny gafy ny tovolahy io ary mifofony ainy ho iatrany ireo misahana ny fitsaboana azy. Misy mitady gafy fetra efa satria mety misy problème fa maro misy tady gafy mody miantso ana dia zany mila anao an'izao dia contrôlena tsara zany zay zavatra zay contrôlena tsara zany mahatonga anazy amin'ny toerana zay tsisy mahita no tsaboana anazy. Zay sécurité n'le zaza zany misy misandoka polisy misandoka commissaire zay andehanao enquête anazy fantatra foana io tsy mora ho amin'ny tsabola zany tena sécurisé izy. Tanora misindrona Roro hafa ihany koa no manaraka fitsaboana toa ny tovolahy malaza io. Efa eo amin'ny 7 eo zareo samby amin'ny toby misy azy aby tsy afenoko anareo fa ny fitsaboana nanay manampy zay tsy dokotera fa mampirisika zareo itsaboana mba iverina mipiarabelona sy fiarahamonina ary mba lasa olom-baovao zareo. Taoriny ity tranga ity niteraka resabe ihany koa ny fivarotana ny sireng izay niparitaka tamin'ny tambazotra ny serasera fa tsy maintsy hitondrana taratasy avy amin'ny dokotera saingy nanao fanambarana kosa ny olafitry ny mpitsabo fa tsy marina ny filazana amin'ny fitakiana taratasy avy amin'ny mpitsabo io ho an'ny fivarotana ireny sereng ireny izay ambara fa misy ireo manjifa azy amin'ny fitsondronana zava-mahadomelina.
fanitaky ny anaovana lalàna mandrara ny fitsindromana ny zava-mahadomelona roro ny filohan'ny anteny miram-pirenena Christine Razanamaso nandritra ny lahateny mpanokafana ny fivoriany anteny miram-pirenena ny rome lasa teo mamoeritra ny ateraka io zava-mahadomelona roro io amin'izao ho ny filohan'ny anteny miram-pirenena tamin'io fotoana io nilaza ho maharay ny fitarainany vahoaka mahakasika ny sy fandriam-pahalemana ateraka io zava-mahadomelona roro io moa ireo solombavam-bahoaka raha ny nambarany atrany mendrika razafin-dratsimy amin'ny sary ny anjarako tondray ny tsy fandriam-pahalemana indrindraindrindra na any an-drenivohitra na any ambanivohitra ateraky ny firongatry ny zava-mahadomelona ary efa mitobaka mihitsy izao ny zava-mahadomelona mahery vaika toy ny hoe roro zany koa mampisika ny tompona ndraikitra indrindraindrindra ny fandriam-pahalemana fantatra ny ezaka ataonareo andry matoa ministre ny sécurité publique andry matoa secrétaire fanjakana ny gendarmerie ny tafika tsika vahoaka indrindra ny solombava-bahoaka ny olo-mofidy miaraka miezaka kanefa aokanahy avitombona miezaka antsika fa tena zava-doza mamoetra ity roro ity raha tokony asiana lalàna manokana ho famaizana an'izany fitsindromana roro izany hiditra amin'ny bezidoka kosa ry isika amin'ny alalan'ny filamatra vaovao no entin'ny RTL Madagascar au-delà de l'imagination no ahafahan'izy ireo mampandroso ny tanora anome fahafahana anova toe-javatra iray ho lasa tombotsoa tanjona amin'izany fanandratana ny fahaiza-mamorona indrindra ho an'ireo tanora malagasy ary ny fikatsahana fanavaozana izany hoe hipetraka ho mpanatanteraka nofinofiny tanora ny RTL tafiditra anatin'izany fanatsarana izany ny tambazotra ny tolotra ny sara ny fandefasana vola sy ny findramam-bola ary ny fampandraisana anjaran'ny tanora amin'ny The Voice Africa fifaninanana hira amina sehatra lehibe vao anomboka ny fanatanterahana ny nofinofio fa manasantsika rehetra anaraka ny page Facebook ny RTL arahantsika ny andindinizay ina zava-baovao androany RTL Madagascar RTL au-delà de l'imagination tsy ho an'ny eto Madagasikara ihany fa manerana ny Afrika dia niova filamatra ny RTL raha le réseau des smartphones nataloha dia lasa au-delà de l'imagination manomboka androany raha amin'ny taona 2030 dia 700 ny tanora dia ho afrikanina daholo teo natonga ny eritreritra hoe dao alaina sara-tsaina hoe ireo olona rehetra ireo ampifandraisiny tambazotra RTL dao alaina sara-tsaina hoe RTL manome fahafahana ireo tanora ireo anatanteraka ny nofinofiny io toetra tia mamorona io mantsy no ahafahana mamadika toe-javatra anankiray ho lasa tombotsoa ho ahafahanao miaina makafy fotoana iray ahafahana mamorona ahafahana mamorona fomba fiseho dia ahafahana mamorona toe-javatra anankiray mihitsy azy amin'ny alalan'ny slogan au-delà de l'imagination io zany mahafahana indray manamafy eto ny fahavononanay ampandrosony tanora anomezanay azy ireo fa ahafahana manova toe-javatra anankiray ho lasa tombotsoa anankiroa ny filamatra tena metraka fifandraisana maharitra amin'ireo tanora afrikana indrindraindrindra zany atsika eto dia ny tanora malagasy dia anandratra indray ny fahaiza-mamorona ny fikatsahana fanavaozana ireo zany no filamatra hoentinay manomboka zao dia zany hoe RTL zany eto dia mipetraka ho mpanatanteraka nofinofiny tanora dia raha nome ohatra mivaingana zany tsika zao dia nanomboka volana vitsivitsy lasy zay dia efa nanomboka zay nametraka an'izay au-delà de l'imagination zay natsaraina ny tambazotra natsaraina ny tolotra na ny anjo na ny appel na ny internet natsaraina koa ny saran'ny fandefasana vola dia ny saran'ny famondram-bola raha RTL monene resahantsika dia
nameny koa ianareo any atao hoe isina mety hoe tsy ny tanora rehetra mety hoe tsy ho an'ny tanora fa na izany aza maromaro ny tanora efa manomboka misitraka ny tolotro amin'izao fotoan'izao a dia ny fahafahana mahazo an'ilay karatra kely ny numéro RTL azafany na dia tsisy carte SIM aza zany dia hitantsika mianao manjera amin'izao a ny The Voice Africa zany hoe fahafahany fanatanterana no fofony tanora anankiray izay tia mihira ohatra andray anjara amina sehatra ngezabe toy izao dia mbola voafanoloana io a voandroany osika no nanomboka ny au-delà de l'imagination fa manasanareo a anaraka ny page Facebook ny RTL anaraka andreo hainao manjery rehetrarehetra amin'izay vaovao atolotray fa anova zavatra isika manambahiny sampany fampahalalam-baovao amin'ity aliny alatsinainy ity tsisy izany fa imaminyena avy ao amin'ny latifa moa dia izy io ny mpikarakara sakafo ronina ny atsotsika hoe service traiteur miarabany imaminyena tonga sy hoe eto amin'ny plateau ny Real TV amin'izao aly izao miaraba anonsy dia miaraba ny mpanaraka ny vaovao amin'izao hariva izao araka ny natsediko teny amboalohany moa dia iresaka mahakasika ny sakafo isika ao amin'ity alina ity sy ny mikarakara'ny latifa azy hoe service traiteur an'izy ireo ity ampiandohana angamba ny maminena tsara noho ny ampahafantarana ny tokantrano hoe iza moa zany latifa zay latifa service traiteur moa arak'izay anaran'izay dia misehatra amin'ny resaka ara-tsakafo cocktail ny tena nafantarana anay tany ampiandohana fa manao ihany koa zahay pause café déjeuner buffet barbecue maro dia maro no efa nametraka fitokisana taminay na olontsotro zany na orinasa antony natonga ny zareo safidy anay aloha dia ny tolotra omenay fanahaka tsara amin'ny fa efa mividiny tsirairay kanefa ihany koa ny fijoroan'ny orinasa ara-panjakana sy ara-dalàna zany hoe nareo ao anatin'ny latifa service traiteur zany olona ataoko hoe efa manatraika efa daholo amin'ny ataoko hoe ny fanamboarana sakafo sy ny fitadiavana création moa zany tena anisan'ny tadavina amin'ireny hoe service traiteur reny mampiavaka anay ato amin'ny latifa mihitsy ny fanomezana tolotra hafa tsy mitovy amin'ny traiteur rehetra eto Madagasikara fa miezaka miavaka hatrany zahay amin'ireo sakafo izay atolotray na amin'ny présentation izany hoe ny fampisehoana ny sakafo na amin'ny tsiro izany na amin'ny service rehetra izay omenay araka ny natsidika ato ihany efa maro ireo orinasa izay miara-miasa amin'ny latifa service traiteur inona tena tolotra betsaka mpisafidy indrindra imaminyena ao anatin'izay hoe tolotra izay amenareo ny orinasa mety hoe tsy voatery orinasa ihany koa fa mety maro be ihany koa ataoko hoe ireo hetsika izay efa nilomanosany latifa service traiteur raha ho an'ny orinasa manokana dia matetika ny tena be mpanjifa aloha hatreto dia pause café ny déjeuner ary ny sakafo an'ny team building ho an'ny olotsotra indray dia mariage fiançay anniversaire eo ihany koa ny barbecue party tena maro manjifa ireo tolotra ireo raha ao aminay manokana zany hoe ny latifa service traiteur zany tsy mianoka fotsiny amin'ny hoe misy hetsika mazana manko dia hoe ny hetsika toy ny ataoko hoe familial miara-pianakaviana sy ny ohatran'izany ireny tena angalana service traiteur fa tena mety amin'ny rehetrarehetra ary manaiky amin'ny ataoko hoe ny antso rehetra mahakasika an'izay hoe izay mety hitadiavan'olona service traiteur zay hoe ny latifa service traiteur rehefa mety lanonana rehetra dia ataonay manomboka amin'ny 20 personnes dia efa afaka raisiny ato amin'ny latifa service traiteur hatramin'izay maro indrindra tseritreretina fan'izay indrindra manana tolotra miavaka be ny latifa service traiteur izay ihany koa moa tena antony akarin'izy ireo teto amin'ny plateau Real TV tamin'izao aly izao andoary tsy ampiandrelana ny tokantrano fa iny izay tolotra miavaka be izay atolotry ny latifa service traiteur zay eny Nancy misy tolotra miavaka be atolotray ho an'ny mpanjifa amin'ity taona 2023 ity dia ny grand buffet izany amin'ny grand buffet anazy zany dia misy 15 entrée ao anatin'izy io tsy hitanisa fotsiny tsika amin'ireo 15 entrée ireo misy ny plateau de fruits de mer plateau de fromage foie gras sy ny sisa ao ihany koa ny karazana résistance robe zao ary misy dessert karazany 4 ao anatin'io akoatr'izay misy montagne de pain sy ny montagne de fruits ho famenon'ireo sakafo efa maro be atolotra ireo ny saran'izany dia 60 000 ariary monja
fa fotsiny ho an'ireo zay manjifa ho an'ireo zay mamandrika daty alohan'ny 30 juin 2023 dia mahazo fanomezana maimaim-poana va ty amin'ny Latifa service traiteur dia ny cocktail de bienvenue sy jus mandritry ny cocktail de bienvenue zany hoe omeny maimaim-poana zany ny cocktail de bienvenue ho an'izay manao réservation alohan'ny 30 juin 2023 na ihany koa mahazo animation miaraka amin'ny MC lafatra izay mpanentana tsisy vina amintsika raha mbola lanonana eto Madagasikara. Zany hoe rehefa ho avy anjifan'izay tolotra miavaka izay namenareo anarana manokana moa zany izy io sa hoe mbola tsy namenay anarana manokana fa grand buffet nataonay anarana izy io. Ho an'izay indrindra ho an'io grand buffet io miaraka amin'ny ilay ataoko hoe cadeau zay efa nomaninareo tsara angamba ny ampahafantarana ny tokantrano ny ohatrotrony ahoana zany ataoko hoe ny atana tohatra na ny démarche oarany raha ohatra ka lina amin'izay izy mety efa maro ihany koa mantony any tokantrano any zao mety hoe miandro tolotra ohatran'izay atolotry ny Latifa service traiteur zay manahoana mamniaina no ahafahana misitraka an'izay grand buffet zay. Ho an'izay te hisitraka an'izay grand buffet zay zany dia manasa hitsidika ny page Facebook Latifa service traiteur na iantsony 034 62 310 65 ao afaka mahazo ny mbaindainy rehetra dia mifampiresaka amin'ny vantantsika mahakasika raha ohatra ka misy zavatra tiana manontaniana manokana na mahaliana ho avy ihany koa ny dégustation fa manasa anareo anaraka hatrany page. Ho an'izay indrindra io grand buffet io zany tsy maintsy misy efa natsidika ato ihany moa izy fa tsy maintsy misy dégustation kosa ny angamba ny alohany hoe tena andreketan'ny fifanaraha-piaramiasa. Izy tokoa tena izy tokoa fa ho avoakanay amin'ny page facebooknay ny daty sy ny toerana anaovana ny dégustation ary alohan'ny dégustation io zany rehefa mandritry ny dégustation dia eo ny atsapahan'ny olona hoe mety aminy le tolotra na tsy. Dia ho an'izay dégustation zay ataoko hoe gratuit ihany koa sa manao ahoana indray? Hatreto aloha dia tsy misy sara ny dégustation maimaim-poana ny dégustation ho an'ireo olona izay manao signature ny contrat ho an'ireo olona kosa mbola manana fotoana eritreretana sy andinihana dia misy condition kely mba apetrakay. Ie, misy an'ireo mpiara-miasa aminareo moa efa mamaraparana ihany sika mamniaina misy an'ireo mpiara-miasa aminareo anatin'izay grand buffet zay sy ny hoe efa niara-niasa tamin'ny Latifa service traiteur fa tsy niasa irery izy ireo zafy ary zay. Efa maro dia maro izy ireo ka eto dia maneho fisaorana manokana ho an'ireo orinasa ho an'ireo olon-tsotra izay nametraka fitokisana rehetra taminay nandritra izay fotoana nisy Latifa service traiteur zay ary mbola mampanantena ho an'ireo izay mbola vonona hiara-iasa aminay indray fa mbola amen'ny sosiny tsara hatrany izay avato amin'ny Latifa service traiteur. Mety misy teny kely farany ary ve tsika marana anazy mamniaina indrindra fa ny tanana an'ireo olona anjifa hijery ihany koa ny grand buffet zay ataoko hoe tolotra vaovao be sy tolotra miavaka zay nokarakarainareo. Teny kely ngamba ny mba ho fanentanana antsika rehetra manentana anao hitsidika hatrany ny page Latifa service traiteur na iantsony larana izay voasoratra eo ambany fa ao na azahoana ny vaovao rehetra sy izay mombamomba ny izay grand buffet rehetra ho avoakan'ny service traiteur zay. Eny ary angasitrany mamniaina ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao tamin'izao alina izao. Mankasitraka. Ronjataona nampivelarina ny toe-karena malagasy. Ronjataona niarovana ny sistany sy ny vahoaka ary ny harem-pirenena. Ronjataona nisana sy nampandrosoana ny orinasa teto Madagasikara. Ronjataona ny fahatiseranana malagasy. Fantaro ny tantarany ary ao ny fivoarany hatramin'ny fahampanjaka ka mandraka ankehitriny. Tongava mitsidika ireo fitaovana nampiasaina nandritra izany vanim-potoana rehetra izany. Ireo sary manan-tantara maro be sy ireo rakitsoratra milaza ny toerana nisy ny fahatiseranana teo amin'ny fiarahamonina malagasy. Ronjataona ny fahatiseranana malagasy ho hitanao eny amin'ny centre de conférence international Enivato manomboka ny 13 ka hatramin'ny 17 Mey 2024. Tsy misy vidim-pidirana fahatiseranana malagasy ela tsy miofo ny fivoarana ny pirofo.